Kinjakanta venina nosoratany Emkin Kanto sy Jedy John Fanembinitso. Ovelominy on miatra ny rina Vantso Anjaliva Saloy miaraka amin'ny Leonec Bruno Frank Arliva ary Tila Tovrazana mamonjy sy Roland Ramanantso no nandray feo. Anjaliva no Foy. Manao ndry? Wai. Kati. Manao ni la? Salama tsara ka. Ary andeha aiza ny toma mikifiky be? Andeha tsena kiza. Ary no andeha hianatra e? Ie. Mo efa nalabaka amin'ity taona ity le kozinako manjakely. Lako. Fandao ary sady mandeha antsika dia ano miresaka e. Fa mampime kely angela izay ray kilasy ao e. Fa mampime ahoana koa? Classe de terminale nefa mpampianatra ray mitana taranja telo. Aiza koa? Eno a. Ndray kilasy amin'izany manodidina ny 10 ihany no tonga hatrany amin'ny kilasy famaranana. Ka atao inona koa moa raha fianarana be dia be? Tamin'izay nianatra tao aza nanomboka seconde mba betsaka ihany fa classe de terminale lafito izay sisa ny série A1, A2 sy ny C dia ny D tamin'izany. Zany? Avy eo izay tsy afaka dia tsy miverina intsony fa manampy ny ray aman-dreny mamboly sy miompina ny varitra ety ihany. Ianao zao anisan'ireo mba afaka baka ihany nefa dia mandehandeha fotsiny. Maninona zao raha mba mitady asa na hoe manangana asa tena ka? Tsy taitra ianao fa efa miketrika mihitsy io e. Fa ina zany zao le fidiny lahat iny to harina be ry ity entiny. Nefa ny tsena ty aza sa raha misy mpivarotra. Mividy koa aza indraindray menatra fa jerijereny olona. Izy koa dia mahatsikaiky mihitsy a. Hividy ny laokanay sy mamatoandro re za io fa izy somokotra manao asa tanana. Mahana talenta tokoa nga iny mitoako iny e. Ie, fa indraindray mitady alina no ianao. Fa mitady alina sa ahoana koa? Ka ianao foana neny mameno resany ao an-trano e. Hoe tena mahafinaritra iny tsefo iny, endrikely, mafatifaty kely ny endriny sy ny fitsikiny. Iny akaiky andrindra amin'ny havatsika fa tsy haiko na hoe maninona. Zany foana. Vao misy mahazo azy dia zany malahelo voalohany ozy izy sy ny sisa e. Zandra indray ihany vao hita ny karatra. Dia teneny izy fa tsy izy rery no hoe manao an'izany fa na za koa azy. Ary sao mba tokony ianao ary ny zana mifaty za e. Sapako hoe tena fanakaiky be loha za sy tateraniana reninao e. Kanefa tsika aza taloha efa tsy navela mifanirasera tamin'ny mama sy taty Clarisy reninao ny aty be reny. Raha vavy koa ve dia ifanary sy havita hiady mandrakizay izany e. Sady za sy mentoranina koa tsy mety an'izany tsy mehon'izany mihitsy aloha e. Nitenena izy raha reva fa tonga any amin'ny lahady filakandro. Sady anampy azy any hijery ny asa tanany. Zany a? Eny e. Voray kiry be antany-tanto arin-drato sy taty Clarisy a. Oay, tsy foy. Fananina ianao, tsy foy. Fa ahoana hoa? Fa ina nampijanonanao sy nampihetsika anao toy izao e. Tsy foy. Tsy maninona fa mety sendra nandalo fotsiny iny. Tony tazom-balana sady tsy navoaka feo mihitsy ange ianao teo e. Sao dia mba tokony tsy hianatra aloha ka? Hoa tsy maninona fa mandehana fidio izay nanondrananao. Dia avelao ah. Sady efa mpahazo matetika koa nge zao tatoato e. Efa misindra ihany io rehefa mahakaina. Tsy ampirano ngamba. Ary aza masika ka? Marina ary zany marary hafahafa manakaiky mivalahako zany. Zaho zany tena tera-tsemboka be vetivety teo sady tsy mahazo aina mihitsy. Aleo rangaha atao hoe tsy maninona fa sao dia voatantarany kiajy any amin'ny tatezaninona any dia ampiasa saina azy io indray a.
Oay, tsy afoy. Toa hafahafa be ny endrikeo fa misy inona? Tsy misy inona ka. Ko nahoana no mivaroarika be ohatr'izao ny endrikeo e? Fa inona ny antony tsy afoy a? Olana ara-pahasalamana sa olana tany am-pianarana? Neny a. Efa miteny afa tsy maninona dia mbola misisika ihany ianao. Amorona zany. Jereo koa raha tsy lasa kizintina nge. Ary tato ato ianao dia saika ohatr'izao foana fa amin'ny manafina aminay ny antony a. Efa hoe tsy maninona ho afa za manamy amiko ianao. Eny ary. Lasa kely aloha zaho jery sakafo ao an-dakozia e. Sady efa iny koa rainao. Dada. Hoe, tsy afoy. Fa atao ohatran'ny hafahafa ny masonao e. Hafahafa hoana? Hoay marina. Tsy afoy. Zanako. Fa naninona ianao e? Voaza hoa. Clarissa! Clarisse! Vonjeo aloha! Fa misy ina ry arin-drato a. Oay marina. Tsy afoy. Fa naninona izy ry arin-drato a. Ao aloha kopakopay izy fa ninjera be teo e. Andrekako. Bakapatraka be na tsy mboany dia io izy ninjera io. Tsy afoy a. Tsy afoy. Mahita anay vendry e. Dada sy neny anky reto e. Jereo tsara. Jereo. Zay ihany ho reto. Tsy afoy. Fa nanenarany fa avitokatsika ry arin-drato a. Toreraka be nge izy sady mivandravandra fotsiny fa tsy miteny e. Maty ny zanako re olona. Ay sareny tany alehako e. Efa tsy karitro ihany izy fa ohatry ny hafahafa teo fa izy moa laza hoe tsy naninona. Kanefa dia sao. Losy tia marina i arin-drato. Zanatsika hoa. Ary atao iny ndreto ka e? Hianatrako. Tsy mahazo mihetsika eo ianao. Mazava. Vao maly nge ianao no famonjeny. Ary eo e? Tody tsara hoe ianao aty amiko. Fa misy iny e? Hafahafa? Masondroneny koa nefa hafahafa ka. Za koa tsy maintsy mandeha mianatra fa taranja fototra mihitsy zay any io maraina. Ohatra ny lasa mangana nge manodidina masonao zany e. Izy roa mihitsy. Mitaremo miafeny tasy kelikely. Fa miarotoro mianatra nga ianao isan-kalina. Fembenanareo aisaky ny mihetsika aza tahaka ninona koa ny iretako toro eo. Raha mba fantatrao fa orina namelanao teto maly a. Angamba tsy nisy nataonao afa-tsy matoro makaina. Skara izany na dia tsy aharake. Zangy ka nalabaka ny ty taony ty e. Dia mahafaty anao very tsy afoy izao raha tsy mianatra kely indray andro eo a. Mora marary eo indray ianao afaka ny nalabaka. Ka tsy aleo ve makaina aloha fa mbola reraka nge ianao e. Andeha neny ka. Sady za série scientifique nefa SVT sy physique chimie ny ataona ihany. Taranja fototra daholo. Aza manany eny fa efa nanao mafana e. Sady mitondra rano sy kopakopaka. Zay fa lasa. Tsy azo tenenina mihitsy zany dra zaza. Zay mivady no faty amin'ny fitaintainana lava aminy eto. Ody. Ary lasa izy tsy afoy ny to tsisy olona tsony fandrinany. Lasa ny anatrany. Fianao very Clarisse adala. Ka tsy azo ny tenenina e. Zaza marary nge iny e. Ianao aza ny gogogo ny tomana mihitsy maleriva fa andevon-janaka. Ka zao dia hoe navela andeha nianatra indray. Ka efa nanaka anazy nge afa tsy nety izy e. Sa ho fatorako ny tianao. Eny e. Tsapako hoe tena ty fianarana loatra aloha izazy iny e. Dia inona nefa ny tena retina mahazo azy iny e. Tato ato nge ry arin-dranto ka atao ohatra mitaraina marary foana izy iny fa samy teny amintsika mihitsy. Ay ve fa nisy an'izany koa e. Amarin'ny mpianakaviana dia tsapako izay manjoho azy na dia tsy miloaka aza ny vavany. Tokony ho tsikaritra koa nge fihetsiny e. Ny zavatra tsikaritra fotsiny dia no manodidina ny maso no ohatra ny mangana hafahafa zany. Dia izy mitaraina marary dia avy eo
mitazom-balana. Aikoa ianao mahatsikaritra an'izany? Vao lazaiko azy teo mihitsy. Tato tokoa izy iny ohatry ny lasa mipipi matetika foana. Amin'ny alina izany moa dia fa mboary marina ry arin-dranto fa misy korodina midridridry be leo an-dalantsara ao. Tena eny be isaky mandeha mipipi amin'ny alina tsy afoy. Hany ka taitra foana ka. Ianao moa vao mahazo fandriana dia mahatoro maty tsy mare izay ambonin'ny tany fa za koa ny arary eto ny farany keo. Zao mila miresaka tsika telo mianaka. Zany efa te atoro be. Fa tsy mety ngara raha pisy zany resaka zany. Zao tsika neto dia aleo zao no miresaka. Manoatra ny hoe aiza akory neny no hoe zao tsika no eto. Ka zangerinay mbola ifo maraina raha pitso hoe. Mbola misy devoara mila avitaiko raha pitso. Alahady nge raha pitso ry tsy afoy. Ka devoara hoana? Ka zany folakandro any amin'ny statizana inona. Momba anao mihitsy ane le resaka ary tsy afoy. Zao tato ato dia tsapanay fa tena niova ianao. Ary ny tena mampanontany tenanay isan'andro dia ianao tsy mety milaza izay mahazo anao mihitsy. Ka tsy tiako filazanareo hafa niova. Tsy mbola nisy fotoana nanaovako zavatra fa tany ivelany tany ankoatra ny hoe mianatra na hoe mandeha mitsidika ny tontozana eny Asikady zany. Ka eny hekeko hoe zanakareo vavy tokana. Fa ny fiahinareo abe loatra dia tsy tiako ka. Tsy haiko hoe inona malaza an'izany fa mampalahelo ara fehezinareo amin'ny fianarako aza raisinao atendronao ohatran'izany kosa rery tsy afony teninay Za mihitsiny. Tsy manakana anao ny amin'ny fianaranao mihitsy izay fa tianao lasa hafahavitra iny mahatalanjona. Niova ny fomba fiainanao nge. Niova ny toe-batanao. Mahagaga anay anefa dia itianao mezaka ny manafina aminay an'izany rehetrarehetra izany. Tsy afoy inona loatra ny antony sombony haiko Tsy maninona za akory tsy vehivavy ratsy fitondran-tena ka hoe atahorana amin'ny areto mifindra azo avy amin'ny fijangajangana na koa hoe fadritran'ny olonanao zavatra tsy ampiheverana amin'ny tiako ny mahazaha. Ka tsy zany ange ny tiana ilazaina fa miraikitra be ny masoko. Raha pitsy tohizana raha mbola misy fa te atoro be ka. Tapandriamanitra tata sy neny tiako be sady biso be daholo. Tsy haiko hoe tena salama ve iny zanatsika iny arin-dranto sa ahoana? Tena hafahafa nge. Na za koa aza mba ny haiko fa tsy haiko hoe atao ahoana. Tsy foy manao ni ianao? Oay toa ianao rery no ato. Fanakaiza tatezana inona? Ho avy eo izy fa mbola nisy naleha vetivety fotsiny. Efa nampitaiko taminy afatrao fa zamana. Dia mba ansoy zavatra kosa fa aza jerijerena ohatran'izao fotsiny moa Reo zao ny asa tanana vita mama raha hijery ianao tsisy nininona masaka ato. Tsy foy fa maninona ianao? Tsy haiko fa ohatran'ny lasa crampé daholo ny vatako rehetra. Ny ve? Indrindra ny ratsambatako hatrany amin'ny rantsoko. Mitady ho sepotra koa. Tena marary ianao ry tsy foy jereo fa lasa lalo maso kely vetivety teo. Na ny lokony hoditra ao aza lasa niova. Any am-pianarana zany tena manoatra anao zao. Zany ve? Tsy haiko tsiny hoe impiry mipipi anatin'ny adiny roa. Ary tsy afenko aminao fa na ny loko mipipi ako za somary mavomavo hafahafa zany sady mandroatra. Zany ve? Fa ianao angamoa spasmofile? Fa inona koa zany spasmofile? Ny spasmofile rehefa diso miasa saina loatra ny olona ray noho ny fianarana na noho ny asa na ny fiainana andavanandro dia lasa misy tsy fahampiana ao anaty. Ohatrany hoe magnesium sy calcium dia mikorotana ny toe-batany. Mitovitovy amin'izany zavatra lazainao zany mihitsy ny symptôme. Tena mety izay mihitsy no mahazo Dia fantatro tonton Arin-dranto sy taty Clarisse zany zao mahazo anao zao. Ataoko ahoana no hiteny an'zareo an'izany
Tsy tiako eritreritra be ny amiko zareo ka. Tsy mety zany. Fa mahafaty angao aza ny spasmofile zany. Spasmofile iny fiteny raha le tranga fa spasmofile kosa raha le olona tratrany. Fa raha miomba aloha io dia ahoana? Injana be nge io raha zany tokoa mety tsy mahafaty fa mampijaly be io malasa dala rehefa tena trop. Zany fa miangavy anao akajy aza miteny ninina amin'ny dada sy neny mihitsy ianao. Fa ahoana? Tsy maninona. Aleo fa hividy magnesium masy calcium dia milamina eo. Tsy foy Ka raha mbola tianao ny faneraserahantsika dia taterao izay lazaiko. Sa tsy tianao hianatra intsony afa hidiany dada sy neny ao an-trano? Na hivezivezy akamidina ty ambanivohitra makany andrenivohitra hoe tsaby tena. Iny tamin'ny manatona ty iny mama. Atao voatriny hoe tsy naninona akory teo Zay fa hitsangana kely aloha fa ohatrany volovolo be indray zany tongotra ilany sandriko avy izany. Sereny. Sady hamonjy vesia fa nivadika poritra koa. Eny ary. Ao masomana daholo ary ao mandraisakitsy afoy fa le loka tena tianao nge ino ataoko eo Tsy afoy ihany zany mahazo mandray ianao koa ty manoatra no sasakely. Olona sara efa nataoko tsara be fa zay mantsy ny tena tianao dia aza be felonana eo fa zareo tokoa zany ray vazivazy indrainao ihany ioko. Aleo zany hidaboka any fa resako manahoana mahalany be. Efa manahoana aloha ny fahasalamanao zay anaka. Tsy maninona intsony sa mbola misy marary kely? Zanga moa maninona ka. Nareo mitaintaina be tsy ahoana eo aretina kely sindra mandalo fotsiny reny. Tsy ahoana? Hitako. Mbola zaza ianao ka mety tsy tsapanao izay mahazo anay. Fa mbola ho tsaroanao zany any aorianandra zanatrika tsy lasa aloha. Inona koa zany teninao zany Clarisse? Tomatesitra ny fanehoanao hevitra. Marina ny azy dada. Na mbola tsy reny aza dia tsapako fa manao ny haitso zavatra izy amin'ny fikolokoloana. Ary zany toy izao dia ny fifandrombonanareo amin'ny fitesana. Tsisy mahory Fa tena siro ve ianao hoe salama tsara? Fa lazao raha misy ilainao ary ny afatra aminao na inona tianao sy ilainao na tanjona tsy mbola tratranao dia ny fahasalamana aza atao ambany zavatra velively. Any zao misy olona anana ny daholo na vola na arena na trano be sy fiara saingy indrisy fa tsy mety ho salama mihitsy izy na dia efa manao ny ezaka rehetra aza. Moa zany ny tena mijaly indrindra. Fa tao amin'ny saintolalina ny zanako nanao ananao nga amin'ny teniko. Mialatsiny kia. Sady filama ihany koa zao tsika sy ny mponina eto afaka tapa-bolana eo raha ela araka ny nambarany gaben'ny tanàna momba n'ilay hopitaly vaovao tetikasany vahinena avaratra io. Osokafana amin'izay hono io Efa misy peta-drindrina mipetaka ny ivelany ihany ny amin'ny fitokanana ny oko. Nga mbola tsy hitanao iny? Misy peta-drindrina hitako mipetaka fa tsy novakiako. Fa tsara kosa aloha le hopitaly vaovao ao io Zany hoe ary fomba sy ara fitaovana zany izao. Hopitaly atao amin'ny place hopitaly fandidinana misy androny antsoina hoe bloc opératoire rony zany. Misy fizahana sy fanafody ihany ao ka. Efa ary fomba ihany koa ny fitaovana rehetra raha araka ny famelabelaraka hevitra farany iny. Efa nandalo teny ihany fa tena tsara na ny ety ivelany aza. Fa ny tena antom-pisiny io ange hony dia natao anaovana an'ireny antsoina hoe transplantation d'organe reny Dia tena te ambanivohitra be aty ve nanaovana an'ilay projet? Nefa vola be tsy misy toy izany fanaovana an'izany. Ka ty no hita fa toerana tsara sy milamina azo anaovana an'io tetikasa io. Sady misy groupe électrogène matanjaka be no ampiasaina aminy eo. Sady misy an'ireny panneau solaire reny ihany koa. Zany hoe tena azo antoka Ary mino nareo fa tsy ho ela akory dia ho fantatry ny olona zany. Indrindra moa ireo mpanan-karena izay mitady fitsaboana eto sy eroa araka ny lazain'ny Clarisse teo. Izy hoe famondrana taovako na fo na
aretina vory sy ny sisa zany. Tsisy mampanahy mihitsy zany satria profesera efa matianina sy manam-pahaizana ampitraika efa vitsivitsy anao an'izay no efa voalaza fa ho avy ety iny etsakelan'izay koa ireo mpitsabo-panampy sy ny mpitsabo sasany zany hoe misy dokotera generalista sy sazy famay ihany koa. Hanky fare inona fa nofisiny hôpitaly io koa no abetsaka ny mponina eto raha izany ko. Tsy manofo tsontsika fa tanteraka le hoe ndray andro any tsy maintsy isy hôpitaly Goavambe eto mba tsy ekaraha marary any andrenivohitra tsony. Tena voka. Io ny desera re. Ilaina be matsy ny voankazo ary tena nahazo tombony ny mponina aty ambanivohitra. Indrindra fa andro fahavaratra ohatr'izao. Sady natao salade de fruits mihitsy izany. Tena voankazo karazany 10 mihitsy ane izany. Tiafoy, fa inona le olana? Tiafoy. Tiako fa tena te andobe fotsiny. Mahazo tolo anareo a? Oe, tena marary ny zaza iny Clarisse. Na izy aza lasa mekely. Manodidina ny maso ny lasa mangana hafahafa sady ohatrany misy posy zany iny. Ohatrany hoe misy rano miangona ambany maso. Zaho indray izy milaza fa te andoha. Tena matahotra ahy Arindranto a. Izy tsy mety milaza hoe ahoana. Sao te mba be voka azy izy iny. Sady izy mipipi lava sy mitambalany ty. Tena toe-batan'olona manananaka mihitsy raha ny fahitako azy a. Andriamanitro, reraka be. Marary ny lamosiko sady mafanafana be tsy hoe ahoana. Mivadika volovolo be daholo indrindra tsy ambatako sy ny rantsiko. Ary ny tena entsana dia pipiako lasa mavomavo. Tena mila tsy alatsaka pipia zany fa lasa mamay vehatra amin'ny tataviako angamba. Zay ka. Oe, ary toa misy raha. Tsy maintsy manantonao hôpitaly tsika ary tsy afoy a. Ny tena zany mihitsy. Na tianao na tsy tianao tsy maintsy. Araka ny test de grossesse natao aloha dia tsy bevoka ianao. Dia inona fotsiny nefa e? Tena marary mihitsy ianao a. Tsy hay hoe inona. Sady mampitaintaina lavana eto. Aika tsy ato ihany reny manao andreny mitaraina marary sy mandondoa reny fa hatrany ivelany ihany koa. Sady ny tena mampalahelo dia nareo anafenany mahazo azy. Nefa izy efa hita fa tsy salama. Na iza izany jereo fa efa mihamiaina foana e. Za mihevitra hoe aretina kely tsy dia manahoana le iziko. Ay lasa mandreraka sy mampijaly ahy. Efa ninana magnesium masy calcium mba hampodiana nefa dia fo maika areraka sady lasa marary be rehefa mipipi. Faran'izay zao lasa nisy inona? Tsy afoy. Misy inona lasa ao aingana? Misy raha. Andriamanitro. Mora mirainao mihitsy ange izany tsy afoy. Tsy tena zava-doso zany a. Sofa nisy an'io hôpitaly vaovao nitokanan'io aloha. Ndao iny avy hatrany aloha nao re. Dia tsy maintsy hoe eny ve? Hiakatrany andrenivohitra indray. Sa tianao hivezivezy lava eny tsika e. Andao reo eny fa nampy anareo ahy e. Lazaka ihany koa mama fa izy tsy afoy matsy mifanakaiky be. Dia ahoana dokotera? Eno a? Inona tokony ataonay zany? Tsy maintsy mijanona kely aloha izy anaovana fizahana. Dia tsy maintsy atao soseroma ihany koa fa tena reraka be izy a. Fa inona nefa ny tena mahazo azy? Ny valon'ny fizahana no alalana an'izany mahazo azy zany e. Fa ny zavatra hita eto aloha dia somary miakatra ny marom-panany. Somary miadana ihany koa ny fitepo-mifony. Dokotera,
Ataovy re izay mety. Zanakay vavitokana eny tsy afoka. Ninona mety ho tambony sy tadiavinao mba hampiverina ny fahasalamany dia ataonay re izany. Eno fa nahitrongy hatramin'ny lohanay aza dokotera. Aza mananareo fa ezaka izay ary asanay zany amin'ny mampitsabo anay. Miangavanareo fotsiny mba hivoaka zafady. Tsy maninona ve izy nefa dokotera? Madama, olona marary izy ka mila tsaboana. Aza mananareo fa tsy andositra akory izy. Clarisse, andao hivoaka aloha fa aleony mpitsabo anao ny asany. Tena matahotra herin-dranto a. Tonton Stantine, mahoana izy ao? Tsy maintsy nasinasiaro amin'izy. Reraka be loatra hono. Mbola atao analyse scanner ary échographie ihany koa izay vao hita hoe inona ny mahazo azy. Zany ary tena efa avolenta be ty hôpitaly ty zany raha manana an'izany rehetra izany. Tsarakaraka ny mahaty ambanivohitra azy. Dia alao aloha andrasana dia 8 heures izay valiny. Eny re, iantsony mamany an-trano aloha dia miverina eo izay avy eo. Izay fa mirary soa dia maheresa. Insuffisance rénale hoe dokotera? Eno aminareo, ny insuffisance rénale dia aretin'ny volo noho ny tsy fahaizana manandalanja ny fomba fiaina ka reraka loatra ny rein ary farany dia tsy mahavita ny asany. Ny mampalahelo nefa dia tsy sitrapalafody izy io fa dia dialyse no atao manadiovana ny raha na Fa fomba fiaina ahoana moa? Ianao dokotera? ny sakafo hohanina, ny abetsahan'ireny karazana rano miloko sotroina toy ny hoe dite sy ny kafe, ny tambavy na ireny zava-pisotro misy alcool sy ny gaz ireny izay tena mandreraka ny voa ny fandonana azy ireo ka miteraka aretina. Eo ihany koa ny raritsaina be loatra na hoe stress zany, ny finanana calcium be loatra, ny protéine, ny sakafo chimique, fa indrindra moa ireny aretina ela tsy voatsabo ireny. Ao anatin'izany ny bakteria sy ny mikroba anaty tadavia. Raha misy ny farariny ka mety ifandray amin'ny voa. Ay ve? Kanefa ny voa no taova mifantina ny ra sy ny loto izay mifanampy amin'ny aty. Fa zao no sara fantatrareo dokotera. Ho an'ny olona mahazoazo taona aloha ny diabety sy ny tsotra dia manapotika faran'izay aingana ny voa. Diso be tsika mieritreritra hoe mihinana fanafody tension mandrapahafaty manimba voa. Mifanohitra amin'izany nefa no izy. Mila mihinana fanafody rehefa misy tension mba hiarovana ny voa tsy ho simba. Tsy afoy ve? Inona tamin'ireo ny tsy nentina nataony ka nahazony an'izao aretina izao? Zaza tsy dia misotro rano be ohatrany ahoana nefa tsy hoe tsy misotro mihitsy ihany koa. Tsy dia misotro dite sy kafe ihany koa izy. Fa indrindra tsy misotro zava-pisotro misy alcool. Efa miezaka be mihitsy tsy mividy an'ireny sakafo misy akora simika ireny mantsy. Ezahako foana mba hisy voankazo sy legioma ny sakafonay ato. Charbon koa nampiasainay fa tsy hoe courant. Za mihitsy aza nanapa-kevitra nidina ty ambanivohitra izay misy ny ravavin'ny Clarisse vadiko dokotera mba hanana condition de vie tsara ary hihinana sakafo ara-pahasalamana. Rotoroto loatra mantsy ny fiainanao andrenivohitra sady ny fandimana rary izay mivady tany. Ny asanay nefa asa tena mivarotra ka naleonay ny safidy aty ambanivohitra. Sady zahay mba manana ny maizy azy ihany raha resaka fananana aloha. Fito taona teo izay no nahatongavanay teto. Mety misy antony hafa kosa angamba amin'ireo volazako ireo no nahazoana an'ireto aretin'ireto. Saingy ny azo antoka aloha dia tena nandreraka ny ray ny trangana azo azy ary dia ny tsy niraraina teny foana izany ka zao efa tena grave be zao vao hitantsika. Fa grave be ahoana dokotera? Moramora ihany aloha ianao ramatoa. Aza dia misendoatra be ohatrany io. Zao aloha miaingavy anareo mba hitony tsara satria izay aloha ny zava-misy ka niatrika an'izany no azonareo atao. Nareo raha teo nampanantenana vao tsy ela akory fa na fomba ahoana dia ho ataonareo an'ny zanakareo tokana. Inona ny tianao lazaina dokotera?
raha araka ny fizahana natao dia hita fa areton'ny vono mahazo azy ary tena efa grave be mihitsy efa grave be mihitsy ao amatsy anao voan'ny insuffisance rénale phase terminale na zanakareo ndreka io zany hoe tsy maintsy sonana faranzaingana ny rainy izay efa simba raha mbola tianareo no ahita azy ary tsy ny ray ihany fa izy anankiroa mihitsy maninona izay ho izay lazaiko aminareo mivady zay fa tonina mipetraha aloha nareo fa tsy misy mampatahotra zany hainareo tsara fa hôpitaly manokana momba ny famindranan'ireo taova toy ny vono antom-pisin'ity hôpitaly ity ary professeur manampahaizana manokana momba an'izany no manoloana anareo zao ka inona no mampatahotra anareo risika benga izany dokotera osoloana ny voan'ny zanako ary izy anankiroa mihitsy ozy ianao dia voan'iza koa ny alona azy tonga dia sorzao dia zao ny voako dia apetao amin'ny zanako dokotera misy fizahana maro antsoina hoe immunologie compatibilité HLA sy groupe sanguin biotique ary biopsie izay atao ijerena hoe compatible ve le izy sa tsy izay vao azo esorina ny volonay tsara sitrapo manome vo azy ny tena enjana dia hoe aiza ny ahitana le vo compatible aminy amin'izay dia vo anankiroa be zao nke dokotera ny tsara ho fantatrareo ny organe dia tsy azo gardena mihoatra ny ora vitsy ao anatin'ny atao hoe glacière hermétique hypothermique tsy mbola misimisy loha ato na tovainona araka ny voalazako anareo teo hoe tsy azo tehirizina ela ny taova mitady nareo zany madama moa ny teny hoe ny azo nao alana zay ny ianao zanako io rangaty omeko azy hatramin'ny voamasoko raha ilaina nefa na izany aza tsy voatery fanaraka ny taovan'izy mianaka raha tsy fanaraka moa dia mila mitady olona tsara sitrapo nareo andriamanitra tena enjany ty arindranto vaovao mafaly fotsiny dia azo atao tsara ny mivelona ny voray zany hoe ny mpanomea sy ny omena zany dia afaka mivelona ny vo iray avy dia eritrereto hoe mety oviny nareo no vonina ara-tsaina sy ara-bola entina manatanteraka an'ireo dingana rehetrareo fa mba hitazonana ny ainy aloha dia tsy maintsy manao dialyse indroa isan-kerinandro izy anadiovana ny rano tiako nefa ny mampafantatra anareo fa vola be ny fanaovana an'io transplantation rénale io centaine de millions maro eny tsy maintsy mitenika izay mivady dokotera ary ianao an'izay fomba rehetra mba hampiverina ny fahasalaman'ny zanakay kanefa aza atao ela loatra fa sao dia tara vao anenina mazava izay dokotera fa odikely aloha zany izay dinika dia miverina eo ihany azafady dokotera kely tsy soignante Mirage inona ny azoko anampinanareo saika anytany hoe tsy miasa nga le dokotera fotsifotsy lavalava iny somary maranidanitrorona mendrika karaha iny ay professeur Gaby ay vo avy ny antso azy mihitsy zato efa ho avy izy afaka fifakadiny eo raha ela indrindra ay ka tsy aleonareo mipetraka amin'ny seza fandraisana aloha mandra-pahatongany sa maika be ny ilana azy efa iny makatriny izy arindranto izy mariny dia efa manao akanjo fotsy fiasana sy manao arivava sy orona mitondra malety ity ilosako aloha nareo mirary soa dia misaotra ki andao ary azafady dokotera manaony ianao manaony nareo miala tsy ny taratara kely fa somary nisy olana momba ny asa dia voanandamy makely an'izay aloha tsy maninona ka ndao mandroso ato ny broka eny tompoko mbaka tony any aloha le varavarana zavady araka ny fanapaha-kevitra mivady dokotera dia vonona izay ianao an'le transplantation rénale ho any zanakay tena enjana ndraizany aretina maso ny tsy fo izany ka tena loza fa mbola naprisieko hinana comprimé na produit chimique be calcium sy magnesium ihany le zanak'olona
Dia fantany ve zany zao fa hoe aretin'ny vono mahazo azy? Mbola tsy niteny mihitsy aloha zay hatreto hoe fa na ny fomba ilazana ihany aminy aza ny hery ka sy tena tsy hainy hoe ahoana fa inona aloha ny azonay sy mamanam-piananareo ka ny fidodotonareo mivezivezy misairana aminay manaritra sakafo sy mirakeraka ety amin'ny hopitaly anie dia fa fanampiana lehibe zay ka ataoko fa ampiko zay ka eny fa raha misy ilaina ankoatran'izay dia mitenena foana loza kely aloha nareo fa haka ny sakafontsika any an-trano dia miara-miverina ty izay sy mama fa izy mantsy mikarakara azy tao misaotra kajy azafady kely sia azafady mba mandalovany an-trano dia alaivo le akanjo mba matevina efa napetraka ambony latabatra vao miditra ny varavarana eo adiniko tamin'ilay saika ao aty iny ay teny lakile eny ary fa ilozako vetivety nareo Dada Sineny zanako manahoana ianao somary reradraraka fa efa tsy manenina ka zao ilaza zavatra aminao zay mivadika miangavy atanandroa re zay mba hitony tena hitony tsara ianao ilaza zavatra mampatahotra anganareo tsy dia hoe mampatahotra kosa fa mety ampitaintaina kely fotsiny fa tsy maninona nefa ary aizy ty nenitozanina sy kajy mbola ho avy eo ihany zareo na zareo koa aza nge mitaitaina sy misairana kely ery mba ho anao tsapako indrindra ny fihetseham-pony tontozanina hono atsy afoy tsy azonao saran-tsaina ve hoe inona mety mahazo anao tsy fantatro fa aia fotsiny hoe mety sy pasimofely vokatry ny rarin-tsaina amin'ny fianarana ary nga moa tsy efa fantatra tany alalan'ny fizahanana ny fitiliana ny mahazo ahy tsy afoy zanako ary eto ny vono mahazo anao insuffisance rénale sa calcul rénal insuffisance rénale le mahazo anao fa tsy misy tokony akivy zany tsy afoy efa eto izay ray aman-dreninao eto anilanao mandrakariva ary lasy professeur fa azo atao tsara nge manolo ny vo kely ny fanantenako neny raha isanjato ny chance amin'izany tsy mariny zany ka efa manao an'izay fomba rehetra zay mba ho anao matoy ny olona maty vokatra io aretiny io dia tsy nanao dialyse izy sady tsy voasolo ara-potoana ihany koa no voasimba na ihany koa tsy fisiana ara-poly misy soritra na fambara miseho mian-dalana araka ny fivoaran'ilay aretina mipipi matetika ilay olona ary miamiova ny loko mipipihany somary matroka aloha dia avy eo mivadika mavo ary ny farany mitompo mena mihitsy aza nefa mary mangirifiry izy ao anatin'izany reraka lava na crampe matetika ihany koa ilay marary indrindra ny ranjony marary manandrify ny lamosiny na mivoaka fanana hafahafa manandrify ny voany indraindray aza moa mavesatra mihitsy na marary ny vatana mety tsy dia isy na isy fiovana hafa ankoatran'ireo moa ve tsy nisy nahazo anao ireo voalazy ireo tsy afoy fonany eny fa atsopoka iny nanafina ny marina taminareo hatramin'izay zao nareo sahirana noho ny amiko tsy kapika anao nge izay na andaja fa hanampy anao azy efa elaela ihany ireo fambarany tany sainareo ireo nazo saingy nizahako nafenina foana satria tsy tiako ho tapaka ny fianarako fa aza manay fa efa manao an'ny fomba rehetra zay ialana amin'izany aretiny zany aza mandatsajany maso be ohatrany eo rehefa tsy mety ho an'ny fahasalamanao anie zany dia inona zany ny vahaolana hitanareo momba n'izany dada tao misempotra ianao haiko fa zavatra tena mampanahy be zany mato mampalahelo anao mafy toy izao satria dada lehilela mahery sady mahay mitraka amin'ny olana ny dada hitako hatr'izay fa
ty manoloana ty kosa dia to dada feno alahelo. Jereo fa nrotsaka mihitsy asa ny ramasonao. Zao tsy maintsy atao opération no zanako. Izay sisany vahaolana farany araka ny fizana natao izay tsy nolazainy dokotera taminao mihitsy. Tsy maintsy soloana ny voanao. Fa tena ona loatra. Be dia be nge ny olona tsy mifotsony avy natao opération izany. Matahotra ka. Tsy avoy aza manao ohatrao ianao fa tsy zakako ka. Aza manontany akory izay mety hotohiny ao an-tsainao fa efa milama avokoa ny zavatra rehetra. Ianao salama ny tanjona. Sady motsy ianao miverina mianatra sy analabaka ve ny tanjonao iny? Izany mihitsy. Dia okarzay ny ranomaso Okizay ny zanako Zao misy surprise omena ianao raha afaka paka somatsara eo ianao. Fa zao aloha ndeha hijery sakafo ara-pahasalamana ho anao ny reninao. Ao rehefa tsy ala eto aniranao tsony mandra-piveriny. Rehefa mba nanahoana ho tsy foy ao ny hopitaly koa moa tsy azo vanginy olona be dia be nefa isaky ny fotoana famangina dia nareo mivady ihany mba havelan'ny dokotera makoko. Izy efa mipetaka serum sady atao dialyse dia tsy dia marary tsony. Fa ty paoziny ao tena mahavaky nofoko. Fa ahoana ry tonton? Nosolainao ny lohany. Lasa tsy matambolony ny ototoany sady mandreraka azy ozy ny dokotera. Izy amin'izany mangamanga na ny endriny sady manify dia manify. Mety noho ny adi-tsainy koa angamba mahatonga an'izany. Stressé be loatra mantsy izy tato ato izay. Mety izay tokoa angamba. Nefa na izany aza efa mampiasa an'ireo karazam-panafody ny dokotera mba tsy handreraka be azy amin'ny fidiny amin'io aretiny io sy mba hoe mba hampatory matetika azy. Izany tokoa aloha eo ihany fa tsy afaka nandalo taty intsony mama fa nisy ny antso telefona izy hoe hiakatra ny andrenivohitra fa misy an'le vazaha izay. Niara-nasa taminy momba ny asa tanana izay nataony io dia lasa any izy. Ay kosa. Tsara kosa izany ka. Sady mbola vita ihany angeny eto mifampiantso ihany izay raha misy vaovao tokony ho fantany. Mino aho fa tsy maintsy miantso izy rehefa tonga any ka. Fa hony tokoa Roviana izany ny ataony opération? Amin'ny herinandro. Ay, izany hoe efa hita ve izany le donneur na le tsara sitrapo hanome ny voa azy? Eny efa nezaka izay. Oe, mikopa-tanana ty amintsika tokoa professeur Herindranto Mino fa tena tsika mivady mihitsy ny atsony. Ilozanay kely aloha se dana moa fa efa miamaizina ihany koa velany eo. Izay mivady mantsy no fandimy anao karta malady ety. Ka dana ho afa efa be mivita se. Ny tranonay jerijerena tsara. Zay eny ary mirary soa dia mampamangy amin-tsefoy ao. Raha maraina indray zany mandalo aty makandreny fitaovam-pihinana ireny sy manatitra ny sakafo anareo indray. Mahereza hono hoe ozy kady zokonao misaotra kady efa herinandro izay ny ela mamatetiny nefa na dia antso milaza fa tonga ny andrenivohitra zany asa tsy nataony akory. So mba lasa ny andafy ary izy nentin'izany fahasalasainy fa hiara-iasa amin'izany no ny asa fandrariana izay ataony izany. Azoko moa zarana ary izy misy mahita sy manohana amin'io asa ataony ioko. Nefa na izany aza ve dia tena adininy hatramin'ny tsy fo marary efa hita amin'ny famiady amanaina eny amin'ny hopitaly. Raha ny fifandraisan'izy mianaka tojo mitombona ka. Kosa tsy mahazo mialona rehefa mila manaraka hatrany amin'ny salle d'opération. Ao rehefa hiaraka aminao foana izay tsy saraka izany sika. Tena miala tsiny ny rezo mivady tsy azo alohan'olona hafa ny amin'ny salle d'opération satria fantatrareo tsara fa aretina no lalovinao
anona ny fofompanafody ao aza tsy zakanareo indrindra moa mahita ny zanakareo hododiana sady manelingelanay amin'ny asanay zany e. Dia tsy afaka nijery azy zany zay. Eno a? Efa miteny aminao za madama hoe tsy afaka. Saripady loatra ny resaka fahasalamana zany ka aleo mitandrina mba tsisy ny zavatra hafa mety iseho sanatria ny zanakareo sitrana fa nareo kosa hitondra takaitra rehefa aveo sady manelingelana ny asanay mpitsabo azy zany. Ho hitanareo foana ny zanakareo rehefa vita ny opération e. Dokotera. Aleo ary aloha zay mba hiresaka amin'ny vetivety vao entinareo amin'iny brancard iny izy. Zanako vitanao zao rehefa vita fotsiny opération io dia anao fety betsika telo mianaka. Dia ataonay daholo kosa tindry rehetra. Raha tsy mety dia ahoana? Fohanao an-tsainao zany tsy afoy tsy maintsy mety io. Maty ihany ndreo fa tsy hoe mpanao tatouage eny an-tsisin-dalana ireny akory. Marina mihitsy zany. Toa mandinika be anareo. Fa matahotra anganareo hoe sao zao ny fotoana farany ifakahitantsika. Kosa tia ampahiry anao fotsiny izay. Faly azy zay hoe azo tsabony na retinao na dia lafo be aza ny fitsaboana. Noho izany ho salama tsara ianao ka ilama amin'izay tsika telo mianaka zany Aza matahotra fa tsy maninona io e. Anisan'ny zavatra tena tianao ny kala ka eo tsika telo mianaka ifamihana mafy dia mafy. Eny tokoa marina izany. Mamy kely tokoa kay rehefa mifankatia ohatran'izao ny mpianakavy. Ary tsy tokony ho faratsiana toy izao ihany fa amin'ny lafiny rehetra mihitsy. Tianay be moa tsy afoy eo. Reko nipatraka tato an-tsoroko ny faingan-dranomasina eny. Malahelo izy fa mody mafy manoloana. Sany tokony atao hoe fondreny. Ndre sany fitopoko ny fony dady to tena mitopotopoka mafy ery zany. Haiko fa mafy tena mafy aminao dada ny mahazo toy ny manana iabe izy kanefa dia tsy afa-manoatra. Tena tia izy ary tena mifanakaiky tokoa ny fona marina tokoa le teny hoe ndray sy ny zanaka vavy tena mifanakaiky. Andriamanitro, ianao malala izay mahasoa anay. Ok izay fa tena efa nomena fotoana lavabe nareo e. Sarobidy loatra ny segondra ho anay mpitsabo. Miangavanareo ialeto azafady fa ho alefana any amin'ny bloc izy. Mahonena an'ilay zanako aretin-draha tsy tia mahazo azy fa tena hitako reraka be ery izy. Dokotera Mirary, mba hitikely manaraka azy inge reto fitaovan-dreto e. Oay, le seringy andromana azy koa zadino Azafady dokotera. Ie. Manaraka anao any koa zany za. Ino ny mahaidy soiny ataonao fa ianao nge no anampy anay tsy vitako rery ny opération fa mila dokotera hafa na dia irakirahako fotsiny aza. Ka ianao rery ve vitanao an'le transplantation? Tsy tokony isy anesthésiste na professeur hafa ve? To ianao indray mibaiko anahy. Professeur spécialiste manokana momba an'izany angeny aty e. Ianao ihany no laiko dia ampy. Le marary atao opération zay efa tonga any amin'ny bloc matahotra mijerijery an'ireo fitaovanao ireo. Ianao ty ilaozanao mifandahatra ampy keto fotsiny. Tiako ato misy olona maka rendez-vous. Ary tsy ianao ngano mitondra an'io plateau de soins io? Ouais, eny tokoa. Dia mba katony-kely ange io varavarana io azafady. Oay, le olona milahatra ambirao koa regny mba teny varana io azafady. Oay, le olona milahatra ambirao koa regny mba teny afaka mandray anareo ny hoe professeur Gaby fa stagiaire no mandray anareo rehefa avy eo. Zay Ok. Inona tsara hoe fy? Zano hatramin'izao mama le lasa niakatra tany an-Tananarivo izay nilaza fa tsy ela dia verina mbola tsy niantso foana. Atsoina tsy tratra antso.
fambahinina koa arina azo andrisaninina raha izany nefa mino anareo fa tsy maintsy mampilaza antsika eo ihany izy mety misy manahirana azy koa angambany saingy tsy tian'olona zainy amintsika dia mety ho inona ka ty laharana finday antsona tsy mety tratrantso tia koa zao no tena malasa ny saiko ka nasaha koa aza nge mba gaga to tsy mino aho hoe zaninona ny ahavitany tsy hifandray amintsika na dia antany fahasalamantsay fofotsiny ihany aza ka zay indrindra manko raha zany koa ngamba nieniny tsy afoy dia asa zay ahazo azy ka na tsy afoy aza nge amin'izao ka mbola anaty salle d'opération foana mino fa tsy mbola mahatsiary tena izy zay tsy maintsy toranina manontolo mantsy raha fahazahoako an'izany resaka transplantation d'organe zany fa iza marina moa zany ny tsara sitrapona ny mevo azy dia tsy fantatray loatra se zay nataon'ny dokotera atao fa mandoha vola ihany ane ny fantatray dia zay ny zavatra fantatry fotsiny zao dia hoe voan'olona salama tsara sady compatible amin'ny mihitsy ny nafindra aminy ka mahazo matoko zany zay ray aman-dreny fa ho sitrana ihany ny zanakaiko efa betsaka zao ny olona mivarotra nilana rainy mba ahazoany vola zany azo atao tsara mantsy mivelona amin'ny ray anankiray araky ny fanazavaninga professeur fa ngamo tsy vorony antsy foany soloana fa engany tokoa mba ho avitra somatsara izy ka i Clarisse zao no malala ny resaka lalàna momba n'izany transplantation rénale zany ko sahoana vadika raha ny tena marina aloha dia tsy hay zay antony na noho ny tsy fahampiana fitaovana aty Madagasikara na so ampanao tao foana ny manana marary amin'ny fitadiavana voa mifanaraka amin'ilay mararin'izy ireny tonga azy ireny amon'olona na koa ny traikefananan'ireo dokotera malagasy ny tsy dia ampy loatra amin'ny fanaovana suivi sy ny fampiasana fanafody na antony hafa fa tsy misy hôpitaly manao an'io resaka transplantation d'organe io eto Madagasikara raha tsy tia hôpitaly vaovao manara-penitra mitokana aty ambanivohitra ity any Inde any mantsy ny tena mpanao azy ioko fa dia vola be tsy toko tsy hoforoana amin'ny fanaovana an'izany ka zay no mahatonga ny olona marary vo eto Madagasikara miaritra zay fitsaboana misy eto ka dia mionona amin'ny chimiothérapie sy ny dialyse eto foana nefa ny fanafody sy ny ofanefitra hijanonana lafo be so ihany tsika aloha fa nanambola tahiry betsaka fa raha tsy zany dia namoy zanaka angamba sanatria fa na zany aza misy tsy mifanaraka amin'ny lalàna velona ihany ny zava-misy ato fa hoana ohatra fotsiny izao ny non assistance à personne en danger dia tena voararany lalàna nefa firy ny toeram-pitsaboana mitazana fotsiny sy mamerina marary mody rehefa tsy manam-bola izy ireo na dia efa hita aza fa dans le coma sasany hita ty tranga tiana dia eny amin'ny tobim-pahasalamana-panjakana azy hôpitaly raha eo andrenivohitra raha izay zao tereny anao fitiliana tahan-tsiramamy ianao na inona mahazo anao alohan'ny hitsaboananao ary misy sarany zany zay tsy manana dia asainy mitady aloha vao raisiny nefa dia eo amin'ny urgence zany eo ihany koa ny fanavakavahana na ara-bolokoditra na ara-tsaranga rehefa sahirana ianao dia stagiaire no mandray anao ary zay tonga dia manoratra fanafody vaovao daholo ny ao tsy ampiasaina ny eo ampiana ny valina analizy na scanner zany moa dia efa maty le olona mbola tsy mivaly ihany nefa ny sasany manan-katao mivoaka afaka horavitsy monja tena mampivarahontsany zany aloha eo ihany fefa miahita ny olona angamba ty hôpitaly ty vao maly any na rehefa misy olona mitovitranga aminareo koa ny tonga taty fa ny an'le nentiny zareo indray dia niaty mihitsy ny mila soloana fefa-potika be na mandohony le olona na mivalana dia ohatran'ireny rano-tsokola ireny no mivoaka avy any sady misy potipotin-davatra tsy fantatra tena eny zany nefa raha tsy disoa toa soloana atim-biby eneny ny olona raha mifanaraka amin'ny toe-batan'le olona ka zay indray aloha ny tsy haiko ry tonton tena aza marary ihany fa hianjana ny toy izao ka raha tsy manam-bola zany dia tsy maintsy manisa ampy sisany atao raha ny toanay moa dia tsy mba manana vola be toanareoko mila tandrovina fotsiny ny fahasalamana dia zay fa zany koa no atao ampiasa saina eo marina mihitsy zany fa dio sety mampiasa na mihinana vokatra simika be ty indrindra fanafody tsy nahazahoana lalana avy amin'ny dokotera io na finanankinanam-ponany ireny eny
mila rindra salama araka ny tokony ho izy ihany koa ny fomba fiaina sy ny tontolo iainana mba azona fahasalamana feno sy tsy andreraka ny tontolo andro. Fa indrindra mila elana lavitra mihitsy ty resaka stress ty fa mahatonga depression tena enzana be io mantsy ny tena mahatonga ny fikorontanany taova rehetra ao anaty sy ny trouble hormonal ka mitarika aretina ho an'ny vatana. Dia ny farany izy fiatraikany amin'ny tosidra sy ny fararian'ny vo. Tena marina zany ny fanaovana fanatanjahantena koa zao ny hitako hoe anisan'ny mampiena ny oraritsaina io. Ie, tena marina mihitsy zany. Fa eo koa ny sakafo hohanina mifanaraka amin'izany. Mila mifandanjana mantsy ireo hatramin'ny rano sotroina. Tsika aza mba mively le ty ambanivohitra amin'ny rivotra madio sy milamo ohatran'izao ko. Fa ny ankabeazan'ireo ao andrenivohitra ao ireo nge saika manana olana amin'ny resaka tsy fahasalamana daholo. Indrindra moa ny avoka teraky ny setroka be ny usine sy ny fakomando miparitaka eto sy roa. Efa voalaza amin'izao fa ambony ane ny faloton'ny rivotra. Oay, mikiopatanana le dokotera vavy io. Tena miantso atsika angamba izy zany fa andao iny aloha vetivety ka. Za koa ve mahazo makany? Aleo angamba izay mivady ihany makenika. Azafady indrindra. Eny ary fandrasaka eto amin'ny trano saleto nareo e. Ataovy matotra kosa dokotera. Firy andro zay zanakay no nijanona foana tao anaty salle d'opération sy mbola fantatra ihany hoe nanahoana. Mitony ihany aloha anao madama. Mbola manao ny asanay zay. Fa efa vita fe zany le famindranany ny vo sa mbola tsy vita e. Eno Dia nisy fahasarotana sa nandeha tamin'ny atsakany sy ny andavany. Ray aman-dreny nge le manontany fa tsy olo-kafa akory dokotera e. Sady zanakay vavy tokana ane izy e. Raha efa niteraka ianao dia mino fa tsapanao zany atao hoe fitiavan-janaka zany. Zao e, raha pitso milaza ny valiny aminareo mbola sahirana koa mantsy za io e. Ka dia miala tsiny aloha fa dia androkanareo hiala eto azafady Eny ary andrasanay foana na rapitso na oviana izay andrenesanay fa nandresy tamin'ny aretina nahazo azy ny zanakay. Sady raha izay volalanina izay efa tsy mifanaraka amin'ny tokony ho izy tsony dia tokony vaovao tsara no hoeninay. Azafady professeur, manahoana nareo mivady? Fa ahoana? Ahoana ny aloha zay? Mandrosoa ianao dia mipetrapetra e. Tena miala tsiny aminareo mivady fa mbola iretsaka zay mindala nareo. Eo hoe miala tsiny na androkanareo hiala ato. Moto hoe mindalana ndray. Anaty trano reto Katonkely ny varavarana azafady satria moa le izy resaka confidentiel le hoe ho resantsika sa tsy zay? Eny e, azo lasaina ho izy zay tokoa. Eny ary mipetrapetra ianao dia eto miresaka ao. Somary zany dokotera. Tena mandangy aminay ianao e. Somary zany. Somary sarako. Tsy mino Tsy mino Safoya. Tsy mino ary lay tsokako. Safoya. Dia tena hoe iny tsika telo mianaka ny famille ve ny fotoana niarahana fasana. Mahireza izy mivady efa nanao ny aranena rehetra zay ary efa nanao ny fomba rehetra mba hitazomana ny eny fa tena tsy tany lasa ihany izy. Alatsinainy no vitany opération ary nizotra tsara sy tsy misy nahiny ngalaka misy tolakandro moa nanomboka ny complication. Ny tena marina nanao thrombose izy zany hoe nisy rano vaingana tao anatin'ny lalandrany voany mety ho vokatry leo calcium be da be nohaniny talohan'ny opération zany. Tena ambony be mantsy ny tahany calcium sy ny magnesium atao anatin'ny rany. Tsy maintsy nitrondroma heparine nanao fractionné izy mba analana an'le thrombose. Napalaelo nefa dia nivadika hémorragie zany ary zay no niteraka ny Mankiny ianao e. Tonany nenako nitondra zanako tato amin'ity fatina hôpitaly ty. Raha nitoko sy fampanantenanareo amianakavy dia tsisy olona maty zany mivoaka ato. Na ny be ny tanàna nareo mpitsabo dia mitovy daholo.
manoatra noho ny mpanao politika. Saratra tsy fantatra hoe toe-tsaina gasy fariraraka. Kanefa aoka mifantatra reo fa anisan'ny tena sarotra mihitsy zany famonjana atao zany eo amin'ny sehatra ny fitsaboana. Ka tokony voafehanareo zany dokotera. Tsy anao io ako nametoko sy nampandripandra ny sainay fa asanareo zany sady efa izay mihitsy ny spesialite anao. Ko nahoana indray ary anao zao no mahita lazaina fa sarotra zany. Azonareo atao no mijery anazy mialoha hitondrana anazy. Tsy maintsy afindra hevitra izy mba tsy bahaterana satria mbola be reo marary vo mila fadidina oatra anazy. Ilio koa fa efa rasany. Hampidiry indray marary manaraka ho finoiny. Fa mialoha zany dia azadinona ny mitango ny vola be tsy toko tsy firoana any amin'izy ireo. Fepe kely ihany no vavanao madama. Dokotera manana ny maizy azy fa tsy fatritran'olona akory ka aoka ianao hitandrina. Azadinona fa mety ampigadranao ny vava tsy ambina. Le zéro risque n'existe pas. Tsy erreur médicale ny kanjanako fa complication post-opératoire. Ary sy tompona andraikitra ny faharefon'ny mivatany marary zahay. Marefo loatra ny zanakareo. Ary to sady manao menasy ianao no mbola manambany ihany koa. Zany ve ianao dokotera? Professeur fa tsy dokotera azafady. Raha tena manam-pahaizana ianao rangaty dia tokony hiaka ny toerana mpitondra marary indrindra moa ireo namoniny ainy. Ikarakara ny taratasiny amin'ny antony nafaty azy ary ireo dingana rehetra tsy maintsy arahana amin'ny fahamahana ny vata mangatsikany. Ao anatin'izany dia misy ny taratasy vitsivitsy koa mila karakarainareo eny amin'ny commune sy ny gendarme. Fa zao aloha omeko alalana nareo mivady raha hijery anazy. Kusakiri pavy ataoko hoana kely hoe tsy hitanay tsondria. Atsaro sangisangytsika mbola tianay foana ny miaraka amindry indrindra fa mama tanora loatra ny sady mbola tsy natratra ny tanjondry akory nefa dia noho izany tanjony izany natokandriana afina ny mahasaotry. Zery atao ahoana fa tsy maintsy mitrakitsika. Mafy zany ray aman-dreny andevon-janaka zany saingy tara loatra angamba ny fitsaboana azy. Indrisy fa tsy manan-janaka tsony izay mivady. Lany tao anatin'ny fotoana vitsy mba ho vidin'ny fahasalamany no volanay sy ny tahirinay saingy tsisy vokany. Io hôpitaly io mihitsy ny tsisy ilana azy. Hôpitaly tsy mivalina mpamon'olona. Tena naninenako mitondrako ny zanako tao. Efa lasa no tsy ampiverina ny ainy tsony ane zany. Efa resy alohatsika izao dia mangina sy mamoaka ny alahelo amin'ny tomany no azontsika atao. Le izy koa nge efa hita hoe hôpitaly vao vita voainginy. Mbola tsy fantatra na ireo fitaovana ampiasaina na ireo mpitsabo sy mpendraikitra ao anatiny. Saingy noho itsika manana ny marary mafy sady ny fandraika tamin'ny spesialite any zareo dia izay nahatonga antsika ho resy lahatra ny tondra azy tao saingy Indrisy malahelo mafy ary Constantine indrindra amin'izao tsy mahita ao mamy izao. Fa dia tena tsy nandrenesam-baovao mihitsy ve ny momba azy hatramin'izao Eno tsy haiko re sady tsy tratra antso mihitsy izy no mbola tsy niantso ihany koa. Tena mampieritreritra ka. Fa inona daholo koa ary zany? Tsy haiko. Raha hoe andeha hitady azy anefa tsika sarotra zany satria izy tsy nilaza mazava an'izay tena hatondia. Raha ho any Antananarivo indray tsy ho hitatsika hoe aiza no ahitana azy. Tena lasa saiko mandinika zao zava-misy zao ka tsy mino ny saiko hoe mama dia vita zavatra ohatran'izao. Sady hatramin'izay tsy mbola nisy mihitsy ny ohatr'izao. Efa ho firerinandro izay tsy naharenesam-baovao tokoa. Fa tsika koa moa sahavariana tamin'ny fitsaboana ny tsafio tetoko. Tena misterika. Tena misterika. Ary mampanontany tena ihany koa aloha
androsono manaraka. Madame Clarisse. Inona mahataitra anao dokotera? Sa tsy tokony ho aty amin'ny hôpitaly tsony avy e? Gaga fotsiny aka. Gaga? Inona tokony hagaga anao? Mahazose tsara aloha ianao e. Ka inona no marary anao? Tsy misy marary ankoatra ny zanako profesera. Hainao tsara angam zany atao hoe fondreny zany na dia ray mpianakaviana azy ianao. Ny antom-pisiko amiko dia ny kolokolo sy anao izay hatavita amin'ny menaky ny aiko. Kanefa indrisy fa tsy vitako zany. Sazoko le tianao tongavana. Mbola tao anaty fotoana izay tao anatin'iny herinandro iny. Mangidy tsy laitra telona ny rorako. Maizina sy oram-baratra amin'ny fiainako isan'andro satria ny zanaka itokana ny lasana dia efa nandaniana vola aman-karena aza. Tsy mitombona ny saiko ka izay ny atongavako eto. Ka ny zanako ange madama ka narary na lasa azy. Ohatrany hoe manome tsiny anay mpitsamo mantsy nareo. Aza dia tia manabahadolona loatra ianao profesera. Satria ve ianao mihevitra fa nitambany vohitra dia tsy natao ahay ireo karazana lalàna misy etỳ amin'ny hôpitaly? Moa tsy efa natao ny tatitra fa thrombose précoce du greffon no nahafatiny zanaka ao. Be ny zavatra tsy mitombona rehefa narahana procédure. Dokotera sady spécialiste rénal ka tsy tokony atory fa tsy vitan'ny olona roa ny resaka opération zany. Nomenao toky izay dia nino? Kanto izao ny vokany. Iza mahalala raha problème na anesthésie nahazo ny zanako. Toa tsy mba nanao examen pré-anesthésika mihitsy mantsy izay. Mipetraka aty ambanivohitra izay fa tsy tambanivohitra tsy nahita fianarana ka azonao hobatoina. No heverinao fa na amatao zaho afa-tsaona amin'ny zanako iny. Tsy mora velively ny anafoana na anadiny fahatsiarovana azy. Tadidio izay. Toa fatra-panometsiny anangy izy no zany Madame Clarisse e. Sa tsy fantatrao hoe profesera manana ny maha izy azy fa tsy toy ny dokotera rehetra akory. Efa nanao ny ezaka rehetra ho azy taminao. Fa maty ihany ny zanakay. Fa tsy voatery hoe eto daholo akory izay hoe opération rehetra atao. Fa ndraindray koa mba misy ny complication post-opératoire. Olona nahita fianarana anao ka tsy tokony hanao teny verimberina. Fa nga ianao raha tezitra dia hoe manana marina. Maninona nefa raha tsorina fotsiny ny marina. Aina ny lalaovina raha doko. Sao adininy atotoanao nandali-pahaizana izany. Ny marina inona nefa no tsoroko aminao eto e. Ary moramora ihany ny teny lazainao azafady a. Aza donona ihany koa fa hôpitaly ty fa tsy tsena akory. Ay, ohatry ny mpiady atsena indray zany no fandraisanao a. Mialatsiny fa izay andraisanao azy aloha tsy mampanina anay. Ny teny fotsiny hoe hôpitaly ty ka tokony hajaina ny fahanginana. Fahanginana lavo zao foana dia avy eo vao tapombava. Zala zaiko anao tsara. Raha mbola miaino Madame Clarisse dia fongoriko tsy maintsy fantatra hatramin'ny farany hoe inona ny tena marina tamin'izao raharaha zao. Miangavy ianao mba hivoaka azafady rehefa vita ny atondianao fa misy marary milahatra ho velanao. Ha, tena vitanao hatramin'ny androka? Za koa mety ambany lahatra. Adiniko marina. Reto ny consultation anao miampy ny fotoana nitazomako anao teto. Eto any ny volanao e. Dia mba mahalala ihany fomba manaraka. Olony dehibe ianao sady manana ny maha izy azy ihany kanefa manitsy ambony nahatra amin'ny fifamaliana. Ay, fa nitsana ambony nahatra indray zany no fandraisanao ny fitadiavako ny marina momba ny-janako. Sao mba momba renao ty ka tsy mahatsapa an'izany. Madamo, be loatra ny teny ratsy avoaka amin'ny vavanao. Miezaka ihany tsy ho torana saingy tafahoatra loatra. Dia eto aminy koa ny volanao e. Vao avy namoa zanaka ianao ka mety anatin'ny depression dia aleoko mandefotra fa ratsy izany violent no mendrika anao. Hoento any hoe fandray zany. Tsy ampahafiry le centaine de millions efa lasako taminareo hoe raha izay rahetsy ariary. Nefa maika ery mihitsy mody amin'ny tany izay marary ny afaka nefa ny vola no mody tanjona. Efa omeny eo dia mody miavina. Dia mbola tsy menatra ihany ianao miteny hoe anagadra amin'ny manamanjoa. Madama, ampafantariko anao tsara fa mpanasitrana. Eny e, na ireo ambavahoan'ny fahafatesana aza no antipisiany mbitsabo fa tsy vola akory. Tsy manao kolokolo ihany koa satria efa nanao fianianana. Mankaleo be. Blabla nefa rehefa tsy manam-bola le marary dia na izy miandry fahafatesana na izy arirarira mody me tsara velatsiny no mienatra amin'ny hafa. Zany no hitako fa tsy mamorona akory. Makarenina be sady misafilitika be madama. Sa veriko anao fa azoko atao tsara no mitory anao nge tamin'ny fanosoketana na hompamon'olona sy ny vavatsiambina nataonao teo.
nataoko ihany ny tsisa foka. Hitoro hoe dray le retsy mamo miantso pôlisy tsy tokony zavy no hitory azafady. Nefa eny mahazo matoritory tsara ianao zao fa aza maika tsinjaka andavenina mifenana ndre matoka samy hoditsiko ny tsy fahaizany miaina. Voaresy ara-matoa samy mahay mampianatentsika raha izany ka samy mahay mamindra mba tsosolafaka e. Tsy fantatry ny vadiko hoe nakatia fa raha zany no fantany de nahita teo ianao. Rehefa tsy nilalàna na ny afayanao ny fiainana koa tsy misangy amin'ny mpanao meloka. Raha tena marina ve ianao tsy ho tafarina foana amin'izay atao e araka ny teninao. Ramatoa, fa inona foana ary mahazo anao malazo manjononjony ty isan'andro ty e? Iarindranto tsy tokony hametraka an'izany fanontaniana izany amiko intsony ianao. Zanantsika vavy tokana ange tsy afoky mafy loatra nandaozany antsika e. Na izy aza tsy nanam-pony hisaraka amintsika sahady. Ka mila manaiky ho ansaitsika. Ny farany koa ianao arahareo de zany sahirana ane. Jereo ange ty ahianao ny tareny vadika misy panda sady lalimaso. Marina raha mitady ho zaka kokoa ny mijeranao zany. Tena zany tokoa le atao hoe fondrena e. Fa ny tena tsy zakany mihaiko ny mieritreritra azy de ty vola be lantsika. Tahiry efa mataona ny maro kanefa tsy nisy vidiny. Asa inona ary mba afaka hividiananaina. Fa raha nisy angamo zany de mba nanao koa na de nanaovako ny tsy fanao aza. Zao anao toko anao aleo ny lasa tsy verina hivalilany fa andehanao avitsika amin'izay no atrehana. Tsy zakako loatra ny mahita anao mitoloko ohatran'izao foana. Lasa miverina atao tsaiko indray anie ny fahatsiarovana ny sefoy e. Kanefa ny famoazana amin'izany mety handratra fo. Efa tapabolana mahery zay. Zao ary tianao ve raha manangadrasy tsy mieritreritra ve ianao fa sorosana antsika izay ho atsangana eo e. Tsy mino Iarindranto. Tsy vitany hoe hanava olona fa hiasaka ny ity azoko. Tsy vitako ka. Inona ary miverinao mba afaka ny alaherinao e. Lasa hoana fa nazako aza mba mijaly mahitanao tsy matenika alina ohatran'izao foana. Tsy haiko. Mety hoe adiniko ihany tsiny fa mety mataona ny marangano. Efa hiasaka fahazamana ianao e. Aronao tsy tianao nga raha hikajo no alaitsika hiara-petraka amintsika ato. Sady nala fahanginana no mba hanampy atsika ihany ko. Tovolahy tsotra sady mahay miaina aloha raha hikajo e. No sady zanaka ny ravavinao ihany. Nrenindahatra eo moa intsy eto intsony ka inoko fa tsy sarotra zany. Amin'izay mba samy maivana ny alaherinareo mianaka e. Ianao manadino ny tsy afotsikelikely, izy koa manadino ny renitsikelikely. Ana, mety? Eny ary, lazao izy zany. Ianao fa manaiky izy. Aleo izy ety amintsika no mipetraka dia ampanofaina ny tranobetra misy mianaka. Amin'izao koa mantsy efa be fahiny mpanofa trano ety amin'ny hopitaly io. Fantatrany ka fa zanaka io misy izao e. Atako hoe ray aman-dreny miteraka ny sisa. Fa tsy atoranao ihany koa misy tosin'ny fitaovana. Manatsiny koa fa somary misy entana banga satria misy ampahana mety mantsy tamin'ilay nitsaboana tsy afoy teo. Aza mananareo mivady fa zarako aza nge mba misy anareo iantoka ohatran'ny zanakareo e. Raha resaka entana na fitaovana ampiasaina indray tsy maninona re zany fanenay sy mama zany trano tsy de manahoana e. Fa zao raha misy ilay iseny ninona de tenenao trano zay mivady. Eny tonton misaotra sahaly.
Ndao ary atao ranseny fandrinase. Eny ary. Vao nividy vaovao maty zay fa mety raha ny antsefona ampiasaina. Andeha atorokely aloha fa atoroy azy daholo izay tokony ho fantany ary. Okey ary. Zay fa mazotoana raha mianaka. Tsotra indrindra. Andatsika sy andeha ary. Dansy tsara fa tena niova be ny tantinina anse Zara raha mahinana kanina izy. Lasa mborona sy mora malahelo ary atahorako izy fiatraikany amin'ny fony sy ny sainy mihitsy zany. Eny ekeko hoe marary zany sady mampandady amin'ny tany hoe tsy manana afa-tsy tokana monjaka nefa dia nalana tamin'ny ora farany. Enjana aloha na raha na vola serim-pon'olona tsy dia hoe mpanana akory fa nasisiky ny fitiavan-janaka saingy lehilahy ka tsy hanampitrotraka ambadiko. Tsy ataoko fatany ny alaheloko ka naleko aza mampio ny tena rery. Menao fa azon'izay tsara ny tiako ambara. Aza manahy ianao tonton vola ny fanampy aminareo foana ary tsy analavitra anareo mihitsy aiko sady tsapako ny mahazo anao na dia mbola tsy ray mpianakaviana aza tsapako sahady zany toerany lohana kohonana zany. Oe varentsika eto anoloantsika eto ilay efitra. Ahay Menao fa tadidiny se tsara hoe tato ny efitra tsy afoy saingy efa nisoloana avokoa ny entana rehetra tato ankoatran'ilay table de chevet izay tsy fony mihitsy dia nilokona manga milokon-dranitra ihany koa ny rindrina. Azo an'se angamba ny tiako ambara hoe lehilahy se ka tokony hatanjatsaina oatra. Eny tonton makasitraka vako ary mivaravarana dia ndao androtsika. Vese ka efa namasaka sakafo tena zaza endry sady mazoto angesa izany ka efa nisy vary tao anatin'ilay boaty natorony tonton anatin'ny poandrinko. Tonton koa nge niteny hoe vary soso foana ny fanaonareo isaka ny maraina sy ariva ay mo fa tsy haiko hoe ampitsika telo mianaka ve zao raika apoka sy tapany. Tena zay mihitsy mifandrotsakay tamin'ny tsy afo teo nge ampy zany ampy ka raha zay mivady zao dia raika apoka raha vary soso. Fa i Clarisse fotsiny tsy dia malany vary matetika. Indray aza mo loloviny fotsiny ao dia lasa izy miakatra any efitra fandriana amin'ny tomany any. Ka karazana legioma taona fangaro kilofana tsy maninona ve? Tsy maninona. Eo aloha tonton mba jereo mihitsy ilay nanaovako azy io. Oe tsara fofonery ange izy zany fahono tsy nampiasa episy nga ka zaza tsy mahita afa-tsy menaka sira dia siramamy ato an-dakozia iny eo aloha mba andramo kely ary ao tsara izany ka tsy matsiro be fa atony tsara na ny sira na ny menaka na ny fahamasahany ihany koa. Sakafo hatram'izao foana ny fihinana invady ato ka efa tena hainy se mihitsy zay mantsy tena mitandrina be foana momba ny fahasalamana ara-sakafo kanefa moa iny ihany no nahazo ny zanakay insuffisance rénale no nahazo azy. Oko zay ry tonton fa eo dia lasa eritreritra amin'izany eo indray. Ianao neny nampianatra foana hoe tokony ahery ny lehilahy indrindra ny amin'ny hoavy mbola tsy fantatra mbola tanora kanefa tsapako zany ary isaka mahatsiaro amin'ny mama dia non jereko sy tadidiko avy hatrany. Menao fa tsapan'izay ihany koa no hoe mifanakaiky ny fonindray ny mpianakaviana sy ny zanaka vavy. Tahaka ny fifandraisan'ny fonindray ny mpianakaviana amin'ny zanaka lahy ihany koa eny tonton efa ely zany ny tsapako indrindra tao anatin'izay fotoana tsy nahitako amin'ny mama sy tsy nandrenesako vaovao momba azy zay. Oay tonton to tena mitomany mihitsy ianao tonton tsy azoko diso angany teniko sa nampalahelo loatra azafady ary dia ilana tsiny. Misy zavatra mitambelina tato tsaiko fotsiny. Iny zany tonton zany miala tsiny nitady anao mpitady paty vilambavy ka tsy aloha ary tsika misakafo amin'izay sao dia mangatsika marina tokoa zany. Ka leo ary aloha zay antso an-tantinina fa izy koa ngambizay efa nony inao ndray ve moa nitsangana eo
Aleo aloha izy akainao fa rehefa avy eo entiko miakatra ny sakafony. Makanisa ary tonton eo amin'ny latabatra fisakafoana dia mazotsy izy. Ay, za hitatitra ny sakafontsika vetivety. dia aza asiana ambon-daoka fa raha maraina atao vary amin'anana sy kitoza. Eny ary. Clarisse, sy aloha fa vo amin'izay dia hohanina aloha ny sakafo vao miverina matory indray e. Vary sosoa ity ka sao dia angatsika eo. Clarisse hoa. Clarisse fa maninona ho ahy ianao. Jereo ange ianao raha tsy tena tera-tsemboka be vetivety kely teo e. Endrika olona matahotra be izany. Inona ry ty fa sady nitomany izy no dia miatsambo rety antsoroko namihana. Fa misy inona? Clarisse hoa. Clarisse, fa inona mahazo anao e? Matahotra herin-drampo. Matahotra? Inona mampatahotra anao? Neveriko fa tsy ianao nanaitra teo. Ohatry fa izy zany e? Tsy haiko hoe taitra be fotsiny sady natahotra be. Ka eo aloha hohanina sakafo. Ianao koa tsy misakafo mihitsy ka mora resiny aretina amin'ny farany ka. Mihinanana dia rosotro arahana loka aza. Avy eo anao dia omeko dite veromanitra mba hanala stress sy ahitana tory. Ka ny olako angezao dia za tsy mahatelikany manda be mihitsy ny vavoniko vao resaka sakafo. Andraso indray ary aloha arahana sakay pilipily dia amin'izay tsy mandany vavonao e. Ao fa piko ianao. Natory tao ihany Clarisse rehefa nalana an'ilay vary vilinetiko ho azy. Tsy vita an'izay fa mbola nahavita an'ity ho azy izy vao niverina namonjy fahandriana. Izay koa ngamba no napatory be azy ohatran'io e. Jereo ty izy raha tsy reniko ny toromaso be ery. Fa mivery marina moa zao tao za indray ty no tao mivandravandra fotsiny eto. Efa mirombe folo latsaka dimy kay. Enjana koa zany raha hieritreritra marina. Aleo akipy amin'izay ny maso. Toa nivadika ny kofoka be indray Clarisse. Ary tena nivadika ny tretrena be. Ary toa miratra koa masony fa tsy mikipika. Ary inona zany vandravandrany zany? Mesory anao teo mela ianao teo mela. Clarisse, mahaino anavy ianao e. Fa inona ny mahazo anao? Mena maso be sady ratsy tare be. Lava ho sady mainty ratsana. Tsy mitehitany fa mitsingevana. Matahotra e. Maninona? Matahotra hoa. Clarisse hoa. Inona rety efa tsy mahare ahy mihitsy izy e. Marina tsy mampatahotra any mahita azy mivandravandra kanefa ohatra ny tsy tompony tenany fa mitsipatsipaka fotsiny eto am-pandry. Asa manatonao afa matahotra. Matahotra fa asa anaovana tany ratsy. Melaoa miaro titany. Tena vao tsipaka ny daka nefa aleo hialy eto ka. Inona reny mahazo ambadiko ry Andriamanitra eo. Zany ary tatazo. Za ty anaiko resina hoeto zany e. Za tatazo foana. Tsy tsahatra mety tondro sy daka za raha tsy miaro tena mampatahotra io e. Mazaha. Oay, tena tsy mijanona mamely tsy tondro sy daka eo am-pitoerany any. Inona rety? Ataona voaka ny lelany. Ohatra ny lelany misy manan-kenda reny. Ahoana azy zao e?
Clarisy moa noho ny feo ako fa zavadinao ihany any aty azakentany atsora taran'izay mandefa tsy amaly sambanana sabatra mivoaka afiny koa fa matahotra asa vonoana amin'iny ao loza marina fa tsy mihetsika tsony Clarisy. Andriamanitra tena torany ty izao zay any tonton fa ina miato ry tonton no mitabataba be ny tia alefa misasaka tia. loza ngery se fa nanao kristato ny vadiko dia io torany io andao aloha ary zanako sehana ihany izy io enao iny tsy mitanany eto fa za ve ty mitongony kapokapo ihany mitarehany aloha andraso aloha kako raha manitra vetivety ataoko eo amin'io ankany ianao Tinjakan-davenina nosoratany Emkin Kanto sy Jed John Fanembinitso. Ovelominy ony miatra ny Irina Vantso Anjarliva Saloy miaraka amin'ny Lemec Bruno Frank Arliva ary Tila tovy razana mamonjy sy Roland Ramanantsoa no nandray feo. Anjarliva no